Isaorantsika Andriamanitra satria mbola ao anatin'ny fafana mifampitotro-bavaka isika, koa saiko ampitiavana ianao fa hiara-manatanteraka izany vavaka izany isika. Saotranao hatrany zahay ray tsara indrindra izay ny an-danitro, ny fafanay mbola miombona amin'izao vavaka izay tanterana izao. Meo anay mandrakariva ny fahasapana famelan-keloka naminay fahadiovam-po, tsy misalasala mitrotro-bavaka ny namanay Saida, izay manana fikasana tsara ary mino zay fa avy aminao zany, dia ny fahazotoana mifandray aminao, mamaky ny teninao, hiteraka fiovantoetra eo aminy zany, ary ahatonga azy fijoroana vavolombelona amin'izay rehetra mifampikasoko aminy, hitombony ny fanandramana ara-pananja ny mpanomponao zany. Vavaka manokana koa zay ho any namanay zay efa any an-toerana amin'izao fotoan'izao any Allemagne, nefa manana olana ara-taratasy mety ho sakana izay tsy ahafahany mandroso na dia amin'ny fafana miasa aza. Tompo malalo efa nitaha azy ianao, koa aminy somatoky izay fa hidrantsehatra ny amin'ny fikarakarana rehetra ary ho vaovà amin'ny alalan'ny fomba fiasanao anie izany, ananan'ny mpanomponao fifaliana ary ihany koa ahafahany manompo anao amin'ny kalalana. Fahatonoana ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.